faha-20 ahitana mpianatra lahy sy vavy miisa 210. Sambo amin'ny zandarmariam-pirenena tamin'ity taona ity no nandray vehivavy miisa 77 izy ireo ary dia hitatsika mandray anjara amin'ity match ity amin'izay fiteny izao. Tsy nataony tokana izy ireo fa natambatra amin'ny lehilahy eo mariky ny fitoviana atalovan'ny zandarmariam-pirenena. Marina nefa fa dia misy manam-boninahitra zandary iray ato amin'ny zandarmariam-pirenena eny Lieutenant Andriana Rivety izay nivoaka tamin'ny andiany manokana tao amin'ny akademia miaramila Antsirabe. Izy dia hitatsika ao amin'ny fiambenana amin'ny faneva na carte de drapeau. Ny andraikiny lehilahy vehivavy voalohany io dia commandant d'escadrone Michael Sailavy Michael Olaf commande Olafy any amin'ny sekoly zandarmariam-pirenena Ambositra. Zandarmariam-pirenena Toliara izay tarihiny komandiny dia ny général de brigade Iama Radafy. Ny faharokedina enina dia mitovy ny asa iendreketan'izy ireo amin'ny ankapobeny fitandrovana ny filaminana, fitandrovana ny fandriam-pahalemana. Azo lazaina fa tsy antony ny zandary manerana amin'ny nosy satria raha atao ny kafikazy ny zandary io any